tsy alalavitra amin'izay fikarakarana ny fifidianana izay any sika manana ny fomba fijeriny amin'izay fikarakarana ny fifidianana izay ireo mpikambana tsy maharitra eo anivon'ny voamera-pirenena misahana ny fifidianana na ny seni mariana moa fa ny lalàna mandrafitra ity voamera ity dia ahafahan'ny antoko politika mametraka solotena ary ihany koa mandray anjara ao anatin'ny famaranana ny lisy-pifidianana. Hatramin'izao aloha dia afaka miteny hoe mizotra araka ny tokony ho izy na dia somary misy fahatarana kely aza zany teo amin'ny liste électorale fa ny zavatra nafinaritra koa dia manome ny antsipiriany ny eo anivon'ny senia ary nomena tota-taratasy mihitsy ary zahay mikasika an'izay fanomanana ny fifidianana izay. Zavatra fantatra zany zao dia zao le toe tandrametaka zany hoe firitsika androany ao amin'ny randroany zao krismasy efa lazaina fa hoe efa lerinandro mahelikely alohan'ny fifidianana zao zany zay vao miainga ny liste andeakany amin'ny district zany extrait de liste maire zany no rehefa ny amin'ny district ray zay faharoa eo ampanaovana fanamarinana amin'ireo liste mpanasonevana amin'ireo liste sao dia mahita zao misy commune zay dininy isan'ny fidy zay tsy tokony ho zany asa inona ny antony mahatonga rody tokony hoeniny reny ny farafahakeliny kanefa dia izao moa zava-misy zany ko tsy midika hoe manava mbola maramafy foana ny zavatra fandraisahanay hoe azo ataony aloha fikarakarana amin'ny zavatra io raha ohatra hoe mitoetina hoe ho atao amin'ny 9 Desambre ihany nefa moa dia fizay zany izy dia alefa arakarak'izay aloha zany